Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio talata 2 ny volana avrila 2025. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, anio aho dia ampaneny tropetra fanairana farany aminao ny amin'ny zavatra izay nasehony fanahy masina tamiko alina teo zany, zany hoe efa ho divaraina zany. Ry havana urgent ary tena mangataka aminao raha ohatra mahafantatra olona ianao mipetraka any Japon. Tsy fantatro hoe misy ve olona ato manaraka ato zany ato amin'ny YouTube olona mipetraka any amin'ny toerana any Azia zany. Ry havana misy zavatra naseho any fanahy masina tamiko divaraina teo ka manasa anao aloha zahako hiarivavaka amiko alohany hanambarako zany ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina maraina teo zany ny amin'ny fanamarinany ary koa zany fampitandremana lehibe ho anao na iza ianao dia aoka ianao hitandrina satria tena ho isava-doza iseho any. Ka hiara hivavaka isika tompoko ametrantsika izao fotoana izao eo ambany tana-maherin'ny fanahy masina. Vavaka isika tompoko. Jesosy misaotra anao midera mankalaza anao satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Andriamanitra tsara indrindra ianao Jesosy ka miantso ny anaranao aho. Mideranao Jesosy misaotra anao raha iny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao satria anao ray ianao no mampiseho zava-miafina izay tsy takatry ny sainay sy ny fanahinay olombelona Jesosy ny zavatra asehonao ray malala. Ka misaotra anao ray satria anao tompo no nifidy ahy ho isan'ny mpanomponao ka makasitraka feno dia feno Jesosy ka manetry tena ambany dia ambany eo anatrehanao aho. Raisy Jesosy ny kontrola ny momba manontolo ka ny fanahy masinao indray ny kontrola ny tenako, ny fanahiko, ny momba manontolo satria ampiasanao aho, esklavinao fanahy masina anao ny asanao, eny mbola maro ny mission niantsonao ahy ety amin'ity tany fandalovana ity ka ity aho fanahy masina vonona tanteraka anao ny asanao. Mangataka aminao Jesosy aoka ianao andrakotra ny ankohonako sy ny tenako amin'ny ranao soa. Rakofy amin'ny ranao zay Jesosy oka koa anao andrakotra ny zanakao tsiraray avy amin'ny ranao soa Jesosy satria anao no Andriamanitra velona sy mahery, ianao no tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ka rehefa eo ambany tana-maherinao zay Jesosy malala rehefa rakofanao ny ranao zay Jesosy malala dia voaharo tsisy mahakasika anay. Ka miny anaranao koa Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany hanafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afa mandevina ny fahavalo rehetra ka tsy ambinina izany, ny fanahy ratsy rehetra, ny plan Lucifera izay mitady hanafika anay na mitady hanafika ny san'Andriamanitra dia adorana amin'ny ran'i Jesosy zany, tsy ambinina izany fa fodoraiko amin'ny ran'i Jesosy izany ary miverandavaky ny eny izany. Any ny plasinareo tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay ianareo fa oka ianao Jesosy anomanda afo manodidina anay zanakao tsiraray avy eran-tany. Ka misaotra tompo, misandrata satria ianao no ambara, ianao lay ho avy, ianao lay mampitandrina, ianao lay manova, ianao lay Andriamanitra no ambarako eto Jesosy ka misaotra anao Jesosy satria ianao irery no tokony ho topoiny ny nofo rehetra sy zavaboary rehetra. Ka misaotra anao raha eo satria ianao no nahary anay, ianao nanamboatra anay ka ny voninahitra dia miverina ho anao irery izany. Mandrakizay doria. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, ny teny teo hoe nisy zany zavatra naseho any fanahy masina tamiko ny alina teo, voalina teo. Hoy aho hoe urgent. Tena filazana maika mihitsy zany no ambarako aminao eto mba hiomananao. Ny zavatra iseho aloha dia tsy fantatro hoe oviana. Ny tompo no mahalala. Tsy afaka ampiko na analako ny zavatra naseho any fanahy masina tamiko. Fa ny tompo zany no mahalala matoa naseho any fanahy masina tamiko ny zavatra iseho any amin'ny toerana any Japon dia mila zany zahako manambara mampitandrina anareo ho anareo izay mipetraka any na koa olona zany mipetraka manodidina an'io toerana io.
ary koa izay olona mahafantatra olona mipetraka any amin'ny tany sinoa zany dia angaviako mba anambara amin'ny izay olona fantatrao ianao, anambara izao afatra lehibe izao. Okanao anao partazy, ambarao tompoko satria raha ohatra misy fanahin'olona ho very na sanatria ho faty amin'ny fotoana isehoan'ny zavatra io zany izay ho ambarako rehefa avy eo dia anjaranao sy ny tompo raha ohatra ka tsy nanambara ianao na mpitandrina ilay olona ianao nefa ny zavatra fampitandremana lehibe no nasehoan'ny fanahy masina tamiko. Alohan'ny anambarako aloha ilay zavatra niseho dia hovakintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Isaia 3:30. Io tenin'Andriamanitra io zany raisintsika ny 4:7 io zany tena namen'ny fanahy masina ahy fa raisintsika manomboka ny 3:7 izany. Io zany io teny no omeny fanahy masina anamarinany, zany hoe nanamarinany ilay zavatra nasehoany. Dia mbola nanazava bebe kokoa moa zany ny fanahin'ny tompo noho ny avy eo. Ka hovakiako zany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Isaia 3:30, andiny 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Miainoa ny amin'izay efa nataoko ianareo izay lavitra, ary aoka ahafantatra ny heriko ianareo izay akaiky. Raiky tahotra ny mpanota ao ziona, orooro no nahazo ny ratsy fanahy. Iza mitsika no ahatoetra ao amin'ny afo mandevona. Iza mitsika moa no ahatoetra ao amin'ny lelafo tsy mety maty. Amen. Ry havana, eto dia tenin'Andriamanitra manambara ny amin'ny Isaia mpaminany izay nampitenenan'ny tompo izany. Zany hoe Andriamanitra mihitsy no miteny amin'ny alalan'ny Isaia. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara zany hoe miainoa ny amin'izay efa nataoko ianareo izay lavitra. Ry havana, ianareo lavitra any izany. Naiza naiza misy anao ka mahare izao teny izao zany izay ambarako rehefa avy eo. Dia hoy ny toy ny teny hoe ary aoka ahafantatra ny heriko ianareo izay akaiky. Amen. Ry havana, mahafantatra ny herin'Andriamanitra ao. Engany ianao ahafantatra koa ny herin'Andriamanitra. Tena lehibe ny herin'Andriamanitra. Dia hoy ny toy ny teny hoe 7:20, raiky tahotra ny mpanota ao ziona, orooro no nahazo ny ratsy fanahy. Iza mitsika no ahatoetra ao amin'ny afo mandevona. Iza mitsika moa no ahatoetra ao amin'ny lelafo tsy mety maty. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe raiky tahotra ny mpanota ao ziona. Ry havana, maro ny mpanota. Dia koa ny tenin'Andriamanitra hoe orooro no nahazo ny ratsy fanahy. Ho isy tahotra lehibe ao, ho isy orooro ao. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy ianao. Satria eto dia ambaran'Andriamanitra hoe orooro no nahazo ny ratsy fanahy. Engane tsy ao anatin'ny ratsy fanahy ianao ka ho isy orooro hiatra amin'ny fiainanao. Dia koa ny tenin'Andriamanitra hoe iza mitsika no ahatoetra ao amin'ny afo mandevona. Ny afo mandevona dia fantatsika tsara fa Andriamanitra mihitsy ilay afo mandevona. Izy mihitsy zany ilay afo mandevona, ny fahavalony rehetra. Efa mitsangana ny tompo mamaly ny ratsy fanahy. Efa manavaka ny azy sy ny tsy azy ny tompo amin'izao andro iainantsika izao. Be dia be zavatra miseho eran-tany, tena be dia be. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra koa hoe iza mitsika moa no ahatoetra ao amin'ny lelafo tsy mety maty. Amen. Ry havana, ny lelafo tsy mety maty dia manambara ny afo be izany. Ny afo be dia lelafo tsy mety maty. Teo ambony ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe iza mitsika no ahatoetra ao amin'ny afo mandevona. Ny afo mandevona dia Andriamanitra. Izy ilay afo mandevona. Oka ho vakinao any amin'ny bokin'ny Deutéronomia 4:4-20. Andao vakintsika ihany. Izy mihitsy ilay Andriamanitra afo mandevona. Zany hoe tsy mivazivazy amintsika zany Andriamanitra, fa izy dia Andriamanitra sarom-piaro. Tena sarom-piaro amin'ny fitiavany antsika Andriamanitra. Deutéronomia 4:4-20. Hoy ny tenin'ny tompo ho vakiako amin'ny anarany. Fa ny tompo Andriamanitrao dia afo mandevona, eny
Andriamanitra saro-piaro izy. Amen. Hitanareo zany, izy zany dia Andriamanitra afo mandevona, satria Andriamanitra saro-piaro izy. Mamaly ny fahavalo Andriamanitra ary tsy misangisangy amintsika zanak'olombelona izy. Rehefa manompo sampy isika, rehefa miaraka amin'ny fahavalon'Andriamanitra isika dia ho levoniny ho any amin'ny afo tsy mety ho faty zany. Ry havana, any no misy an'i Satana sy ireo firongony. Mila mitandrina mafy isika. Oka ianao hamaky ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Apokalipsia 22:15. Vakio ny ten'Andriamanitra. Ry havana, na ny mpandainga, na ny mpijangajanga, na ny mpanompo sampy dia any amin'ny fary afo avokoa izany. Ao amin'ny Apokalipsia any koa 21:8. Oka ianao hamaky ny teny, raiso ny ten'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka ianao. Ao amin'ny Matio 4:20 any koa, 17, dia manambara ihany koa ny amin'ny zavatra ho avy zany, ho isy ny mosary, ho isy ny horohorontany. Ry havana, anambara aminao aho any amin'ny zavatra izay naseho an'ny fanahy masina tamiko tao anatin'ny nofy divaraina teo. Nanofy aho izany fa hoe tonga zany ny fanahyko. Ny fanahy moa zany no entin'ny fanahy masina ampisehoa ny zava-miafina zany rehefa ohatra ka mampiseho zany ny tompo zany. Tonga tany amin'ny toerana anankiray zany ny fanahyko, dia hitako zany teo amorona ranomasina. Dia nisy ranomasina lehibe mihitsy zany teo alohako izany. Dia nisy olona vitsy zany hitako teo akaiko zany fa manalavidavitra zany ireo olona ireo. Dia ireo olona ireo dia ny zavatra niseho tsy hitako zany ny endrikan'izy ireo, fa fantatro hoe misy olona vitsivitsy zany eo. Fa anankiray zany no tena hoe hitako zany ny endrik'ilay anankiray, zazalahy tanora zany dia ny endry zany dia endrika aziatika zany ny endrik'izy io zany. Dia teo amin'ilay toerana zany mahita ranomasina lehibe zany eo aloha zany, eo alohako zany hitako zany le ranomasina lehibe. Dia ery alavitra be ery zany hitako zany nosy anankiray, ilona zany izy io. Dia hitako mihitsy ny forman'le izy. Dia ny zavatra niseho zany hitako zany miozongozona be zany ilay nosy zany. Miozongozona be, izy manontolo mihitsy zany Dia misy zany ohatrana vovoka gris zany miakatra zany ambony zany ilay izy. Raha ohatra ka hoe misy rivotra be ohatra na horohorontany ka hoe ozongozon'ny tompo be zany ilay toerana, dia indraindray zany tena hoe ny rivotra zany mitsoka zany dia miakatra mihitsy zany ilay vovoka zany. Angamba ny moramora kokoa angamba ny aminao ohatrany amin'ny cyclone any amintsika zany na amin'ny toeran-kafa ihany koa. Rehefa misy cyclone zany dia hita zany hoe entin'ny rivotra zany ilay vovoka dia manidina zany. Dia ohatraohatra zany no nahitako an'ilay naseho an'ny fanahy masina tamiko fa tena maizina zany, gris be zany ilay vovoka miakatra zany amin'ny io nosy io. Dia hitako mihitsy zany ilay nosy manontolo izany. Zany hoe raha ohatra zany ka tsapanao ny amin'ny ara-panahy, dia izahako izany ny fanahiko dia mahita ambony izany, satria hitako zany ny paozin'ilay nosy. Ry havana, tsy fantatro mihitsy ny paozin'ny kartany io nosy Japon io zany. Fa noho ny divaraina, noho ny nambarako tamin'ny zanako vavy zany ilay nofy dia izy nanambara hoe ohatraohatran'izao ny amin'ny ilona zany io Japon io. Dia ny avy eo moa no jereko ihany koa zany tamin'ny internet dia tena ilay naseho an'ny tompo ay mihitsy zany no hitako zany. Zany hoe ambony zany nahitako anazy, satria raha ohatra ka hoe mijoro anao amin'ny toerana anankiray, tsy hitanao mihitsy ny alehibe an'ilay tanàna izay misy anao zany, fa ambony zany no nitondrasan'ny fanahy masina ny fanahiko, nahitako zany ilay tena hoe io lay nosy nampahafantarin'ny fanahy masina ho zava-doza iseho. Ry havana, hitako iaho miozongozona be zany io nosy manontolo io. Dia noho ny avy eo ilay ranomasina zany eo ambonin'ilay ranomasina nisy sambo lehibe anankiray. Nisy sambo lehibe anankiray. Io sambo io zany dia sambo tsy mpitondra entana fa mpitondra olona. Hitanareo raha ohatra ka mahita ianareo ohatran'ireny sambo fitondrana torista ireny izany. Na sambo zany fitondrasana olona ohatra hoe miampita amin'ny toerana anankiray, fa tena hoe sambo lehibe mihitsy zany izy io
ohatra ny ety ampitan-dranomasina dia no ny hitako zany io sambo io dia tsapako mihitsy ara hoe misy jiro zany amin'ilay sambo, zany hoe tena sambo tsara zany ilay izy, ohatra ny hoe misy jiro mirehitra mihitsy ao am'le piesy am'le sambo zany, ngeza be zany izy io. De izaho zany amin'io aty ampitan'ilay ranomasina be zany akaikin'ireo olona zany, akaikin'ireo olona izay vitsy aty ampita zany no mijery an'io zavatra misy io. De noho ny avy eo zany amin'ny fotoana zany ahitako an'ilay nosy io miozongozona be zany sy izay hoe ohatra ny vovoka be dia be miakatra zay zany amin'ilay herin'ilay tany miozongozona zany dia henoko zany ny fanahy masina miteny hoe Japon. Japon. Nampahafantariny ahy zany hoe io zany ilay toerana asehony ahy. Dia noho ny avy eo hitako zany ny ranomasina eo akaikin'io toerana io zany. Tena manonja be zany miakatra ambony be zany ilay onja zany amin'ilay ranomasina zany amin'iny côté iny zany. Dia tsapako zany fa ho tonga aty amin'ireo olona izay misy zany ny amin'ny ijoroako mijery ilay zavatra miseho. Dia ny teny mafy be zany hoe tsunami, tsunami. Dia ny teny zany tamin'ireo olona ireo hoe mila miakatra eny an-tendrombohitra, mitsoaka zany miala amin'ilay toerana izany makeny an-tendrombohitra. Dia nandeha zany ireo olona ireo. Za koa zany nandeha dia niakatra izany amin'ilay ohatrana tendrombohitra izany. Dia hitako zany izako avy ao aorianan'ilay zazalahy tanora io zany efa ery alohaloha ery zany zazalahy tanora io. Eto dia manambara aminareo hoe ny zavatra miseho dia ny fanahy masina zany mampafantatra ilay karazan'olona hitsoaka ary koa zany mampitandra zany any olona izay mipetraka any. Zay zany no tiany fanahy masina zany ampahafantarina. Dia nitsoaka izany miakatra ny tendrombohitra zany ireo olona ireo zany. Nisy vehivavy koa zany tao fa tsy hitako zany ny endrika ilay vehivavy, fa tsapako hoe vehivavy lava volo zany tanora angamba izy ireo zany. Dia niakatra zany amin'ny tendrombohitra ohatrana lalana kely izany. De izako zany nandray ny akanjo bako zany no voaraiko zany. Ry havana, mampafantatra izany ny amin'ny olona izay mipetraka any fa tsy avoray na inona ianao raha tsy miambina. Fa ny eny aminao ihany izany no afaka hoentinao. Ka miovà tompo, ka miomana tompo satria mamaly izao ny tompo. Mamaly ny tompo ny amin'ny fanompo-tsampy ny zanak'olombelona. Fantatsika tsara fa ny olona any amin'ny toerana io tsy ny rehetra akory satria misy ihany ny tena manaraka an'i Jesosy. Fa ny abetsahany dia manompo sampy, manompo statut. Ry havana, miantso anao ny tompo. Oka ianao hifoha ny masom-panahinao anaraka an'i Jesosy. Ambarako eto fa tsy fantatro ny andro na ny ora hiavian'izany zavatra izany fa ho avy izany. Hitondra rano be izany, hitondra tsunami izany, andeha amin'ny tany anankiray eo ampita. Andeha amin'ny tany anankiray eo ampita. Ry havana, enganie ianao, tena atsapa tokoa fa Jesosy mampifoha antsika amin'izao andro farany izao. Ry havana, tianao ny tompo, tiahay ny tompo, miantso antsika izy dia mbola misy ny fotoana. Mifoaza tompoko, vonjeo ny tenanao sy ny ankonanao fa tiantsika ny tompo. Voninahitra aneo azy irery ihany, hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Veloma tompo.